fa manoloana izay resaka fanendrena prime ministre sy fametranana izay gouvernemanta izay moa dia manana ny fomba fijeriny Andriamatoa Alandry Mseza filohany antoko MCDM ho azy dia lalam-panorenana izay misy no fototry ny olana ankehitriny ary tokony andalo eny anivo ny antenimieram-pirenena ny fanolorana ny anaran'ny prime ministre. Io disatisa amin'izao fotoana izao hoe raha ny tena mariny dia miainga avany amin'le tsy mahalavorary an'le lalam-panorenany na inona ho tenenina mitranga ny aretina satria nisy ny olana teo aloha dia io lalam-panorenana io. Ny tiako lazany amin'izay dia ny hoe tsy mahafeno famahana krizy dirana amina république mitombona io lalam-panorenana misy io ary ny azona manam-pofo an'izany nge dia article roa no nampiasaina dia hoy zao hoe ny article 54 mikasika ny fanondronana ny prime ministre, ny article 78 mikasika ny fametrahana ny bureau permanent, zany ny androm-panjakana lehibe indrindra hany vao ho apetraka nanaraka ny fifidianana ny filoham-pirenena dia samy nahitantsika disatisa daholo. Misy milaza amin'izao fotoana izao hoe tokony hifanarahana ny lalàna tompoko dia tsy azo hifanarahana fa ny resaka politika ny azo hifanarahana ka raha misy ary ny fifanarahana dia tsy maintsy mbola averina any amin'ny majorité parlementaire le anarany dia izy ny tsy maintsy manao fombafomba manolotra azy. Zany rehefa tena dinihina zany ohatra ny vodiondry sy ny mariazy io tsy afaka ny amorona fomba vaovao tsika fa ny fomba malagasy dia efa fomba malagasy. Ohatra izao io lalam-panorenana io amin'izao fotoana izao. Misy koa ny manangana toko aty avela mitsangana milaza hoe izay manana député be dehibe manao siny tsy azo adiny fa mandaha impératifany ny voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana io hoe zany hoe ny solombavam-bahoaka lany dia efa lany ao anaty rafitra ray afa-tsy ny ireo izay naleo teny ka noho izany fehiny hoe tsy maintsy miverina ao anatin'ny antenimiery sika izay vao mahita ny majorité raha tsy ekena ny majorité izay avany amin'ny mapara.